fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahadimy ambin'ny folo amin'ny trinité anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiana araka ny periko ka ny baiboly jiaina na dika teny ombonana eto Madagasikara no ampiasaina amin'izany. Fanekam-pihavanana taloha bokin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo ho vakiana manomboka amin'ny 5 fahavalo amby telopolo. Nomeny Saoly anaovany Davida ny fitafiany fetiny miady dia ny satroka alimo ary loha izay napetrany teo andohan'i Davida ary akanjo alimo ary tena. Mbola nafatotry Davida tamin'ny akanjony koa ny sabatra Saoly ary dia nanandrana namindra izy nefa tsy afaka satria tsy mbola zatra nitondra ireny ka dia hoy izy tamin'ny Saoly: tsy mba afa mamindra amin'ireto zavatra tsy mahazatra ireto aho. Ary nesoriny Davida teny amin'ny avokoa ireny. Noraisiny ny teny dia lasa izy nifatina vadik'olon-tsidimy tery amoron'ny ranondrika ka natao tao anaty kitapo ny fitondrany andriondry. Nataony an-tanana ny antsampitadiny dia roso izy hiatrika ilay Filistina. I Goliata etsy an-daniny hialohavan'ilay mpitondra ny ampingana sady manakina tsikelikely an'i Davida. Dia nandinika an'i Davida ilay Filistina ka nandeso azy satria hitany fa mbola tanora izy no mazava endrika ary tsara tarehy. Ary hoy Goliata tamin'i Davida: alika angaha matoy ny alan-teny ho voaozina ne ialahy amin'ny alalan'ireo andriamanitray. Aviatsika fa omeko amin'ny voromanidina sy ny bibidimy nofiny alahy. Dia olona valiny Davida azy: manatona amin'ny sabatra sy ny lefiny ary amin'ny lefim-po ianao, zao kosa manatona anao amin'ny anaran'ny tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra ny tafiky Israely izay efa noantsinao. Anio ihany no hanolorany tompo anao eo am-pelatanako, ahafaty anao ka hanapaka ny lohanao. Anio koa dia omeko amin'ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila Filistina. Ary ho fantatry ny tamin'ny tontolo fa manana Andriamanitra tokoa i Israely. Dia ho fantatry ny fiangonan'i Israely tsy vaky folo koa fa tsy mba mila sabatra nalefina ny tompo anomezam-pandrasena. Any tompony ady ko dia atono eo an-tananay anareo. Raha vao nanomboka nihetsika anatina an'i Davida ilay Filistina dia nazakazaka mafy i Davida hitsena azy. Nandray vady tao anaty kitapony i Davida ary nandefa izany tamin'ny antsampitady ka nahavoy ilay Filistina teo an-tapokandriny. Tafalentsika teo ilay vato ka nidaraboka ny ankohoka ny teny-tany izy. Toy izany no nandreseny Davida ny Goliata ka namono azy tamin'ny antsampitady sy ny vato fa tsy mba tamin'ny sabatra. Dia nazakazaka nankeny amin'ny Goliata i Davida ka nanatsoaka ny sabatra ilay rapety tamin'ny tranony ary nanapaka ny lohany. Koa rehefa hitan'ny Filistina fa maty ilay mahery fony dia nitsoaka nandositra izy ireo. Hotohizana ao amin'ny fanekam-pihavanana vaovao. Taratasy avy amin'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany Galatia. Galatianina toko faharoa ho vakiana manomboka amin'ny 5 fahiraiky ambin'ny folo. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny.
kanefa no tonga tany Antiokia Petera dia notoeriko ampahibe maso satria tsy mety ny nataony. Fa talohana tongavan'ireo olona vitsivitsy namany Jakobo dia niara-nihinana tamin'ny mpino hafa firenena i Petera. Saingy nitonga ireo dia niataka i Petera ka niala tamin'ny hafa firenena noho izy natahotra ireo anisan'ny voafora. Ary ireo jiosy mpino sasany dia niara-niatsara velatsihy tamin'ny Petera ka hibalina bahady aza ny voa ataona ny fiatsaram-belatsinitry zareo. Kanefa noho ny hitako fa tsy mandeha mahitsy araka ny vaovao mahafaly marim-potitra izy ireo dia hoy aho tamin'ny Petera teo anatrehan'ny olona rehetra. Raha ianao jiosy azy miaina araka ny fanaon'ny hafa firenena fa tsy araka ny fanaony jiosy, anao ahoana no hanerenao ny hafa firenena anaraka ny fanaony jiosy? Aroy ao aminareo, jiosy ara-pirazanana izahay fa tsy mba mpanota avy amin'ny hafa firenena. Saingy fantatray fa ny olombelona dia ankatoavin'Andriamanitra ho marina, tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna fa noho ny finoana ny ainan'i Jesosy Kristy. Izany no nahatonga anay hino an'i Kristy Jesosy mba ankatoavan'Andriamanitra anay ho marina noho ny finoana ny ainan'i Kristy fa tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna. Raha mitady iray amin'ny Kristy izahay mba ankatoavin'Andriamanitra ho marina dia hita fa mpanota koa izahay, kanefa mpanompo ny fahotana ve Kristy? Sanatria. Raha ny zavatra efa noravako manko no ajoroko indray dia asehoko miharihary ny mahampanjika lalànay. Fa izaho dia tamin'ny alalan'ny lalàna no nahafatesako raha ny amin'ny lalàna mba hahavelomako ho an'Andriamanitra. Niara-nomolona tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona ato anatiko. Koa izaho hahavelomako ankehitriny amin'ny fiaina mandalo izao dia hivelomako amin'ny finoana ny ainan'ilay zanak'Andriamanitra, ilay efa tia ahy sy nanolo tena hamonjy ahy. Tsy ataoko very maina ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny lalàna no mahatonga ho marina ny mason'Andriamanitra dia maty tsy amin'antony i Kristy. Ho farananao amin'ny vaovao mahafaly araka ny marika. Marika 5:20 ho vakiana manomboka amin'ny 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa i Jesosy kosa niantso tamin'ny feo mahery dia nialaina. Ary nitritra ny zara roa hatrany ambony ka hatraty ambany ny efitra lamba tao amin'ny toera-masina. Fa ilay kapiteny nijoro tandrifin'i Jesosy raha nahita azy nialaina toy izany dia loholana hoe, tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Nisy vehivavy maromaro koa nitazana avy eny lavidavitra teny, ka anisan'ireo i Maria avy any Magdala sy Salome ary Maria renindry Jakoba kely sy Jose tamin'ny rahalahy. Masina ny teny Tompo. Misaotranao zahay iray io fa mbola afaka namaky sy mihaino teninao anio. Ny teninao izay manambara aminay
fa raha manaiky hiara-maty amin'ny Kristy izahay dia hiara-belona aminy koa, ary tsy izahay intsony no velona fa i Kristy no velona dia anankiray.